Alléluia. Sainoandrasako Verina ny mpamonjiko Unita Kristianatika ny sandriny wasampinya Ari oetiny amizay toerana Atranizay Sombini Sombini ani no fantatro
Amin'izay diambarany ahy ny zava-miafy ny fanahy noho ny mareo avilany ahy ny fanantenako hoe tsy ho lefonao Jesosy Kriny tsy amitaka indefaka inadezay hamonjena avy Jesosy Maranatha. Alléluia. Eny afany ny wampakarina refinzao ny mpampakatra tontolo tsy fahitety jereny maso favahoery lasa toko ny zavatra taloha Kalifule nanandrambaritra indrovoany toerako ifangahita miavako maty taloha vovonjiko miara-mitoetra milay tomposo ny fanantenako tsy ho lefonao Jesosy Kriny tsy amitaka indefaka hiandrizay hamonjena avy Jesosy Maranatha. Ny fanantenako tsy ho lefonao Jesosy Kriny tsy amitaka indefaka hiandrizay hamonjena avy Jesosy Maranatha. Ny fanantenako tsy ho lefonao Jesosy Kriny tsy amitaka indefaka hiandrizay hamonjena avy Jesosy Maranatha. Avy Jesosy Maranatha. Avy Jesosy Maranatha. Alléluia, alléluia, alléluia. Avy Jesosy Maranatha. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy amin'aran'i Jesosy Tompo ao anio alakamisy fa 17 ny volana Jolay 2025. Ry hava malala amin'ny Tompo, raha ainao ny rahateo na eninao ny rahateo dia manambara ny amin'ny ho fiavian'i Jesosy. Alléluia, alléluia. Ry havana ho avy eny Jesosy, ho avy eny ny Tompo mpamonjy, ho avy eny amin'ny raha alanitra izy. Tsy haiko ahoana ny fiomananao hiaona amin'ny Tompo Andriamanitra ao, raha tena Andriamanitra ao izy. Ho avy Jesosy Tompoko, izay no teny nomeny fanahy masina antsika anio, ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Ho avy izy. Hivavaka aloha isika saotra an'Andriamanitra, hidera azy, hanaja azy, hankalaza azy, satria noho ny fitiavany no natoy izao antsika.
mbola ahafahantsika mivory amin'izao andro alina mangina izao. Ny fitiavan'ny tompo no natonga antsika mbola velonaina toy izao ka ahafahantsika hiantso azy, hidera azy, ankalaza azy, anome voninahitra azy amin'izao andro alina mangina izao. Mety mbola premidina any aminao, na mety efa maraina koa any aminao, tsy haiko ny tany misy anao, tsy haiko ny toerana misy anao, ianao no mahalala. Fa hivavaka isika, hisaotra an'Andriamanitra, hidera azy, ankalaza azy amin'izao fotoana izao. Hiantso azy koa isika, hiantso an'ny tompo mba hanatrika antsika eto ny fanainy, mba tena avoray tokoa isika teny fampahirezana avy aminy, fampiomanana antsika ihany koa, ary koa hibebahantsika, satria araka ny teneniko teo hoe ny teny nomeny fanahy masina antsika anio dia ny hoe ho avy Jesosy. Ry havana, hiomana isika eo amin'ny tompo, satria tsy fantatra ny ora na ny fotoana na ny andro na ny volana, tsy fantatsika izany. Ny ray irery ihany no mahalala. Ka oka isika hiomana foana, mandra-piavian'i Jesosy, hivavaka isika tompoko, hisaotra an'Andriamanitra ary hanasa azy koa hanatrika antsika. Ray malala ho misaotra anao izay, midera mankalaza anao ray, satria mbola manam-pofinaina, mbola velonaina izay ray malala ho. Tsy noho ny herinay izany, tsy noho ny tanjaka izany, fa noho ny hery avy aminao, noho ny famindram-ponao ray malala ho, dia mbola ato anatinay, mbola ao anatinay ilay fofinaina anao, izay nindraminay fotsiny ihany izany ray, fa tsisy anay ny momba anay ray malala ho. Ka misaotra anao satria mbola afaka izay miantso anao, mivavaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Midera mankalaza anao ray, manaja anao, manome voninahitra anao, satria ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ianao ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ianao no mendrika homem-boninahitra, satria mbola namindra fo taminay ianao ka nafanay miantso anao amin'izao andro alina izao. Jesosy, manasa anao izay, manasa anao ho tonga amin'ny toerana misy anay tsiraray avy, mitongava ao amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy, mitongava amin'ny toerana misy anay tsiraray avy, mety misy anaty fiara, mety misy any ivelany, mety misy koa amin'ny toerana izay fitsaboana. Jesosy, manasa anao izay, Jesosy tompo, anatrika anay tsiraray avy, atreo izao fivoriana izao, atreo izao fitoam-bavaka izao, mba tena hiaino anay ianao Jesosy, satria tsy mendrika izany. Tompo malala ho, mangataka ny fanahy masinao, oka ny fanahy masinao izay natsoinay teo tamin'ny hira izay nataonay teo amin'ny voalohany, oka ny fanahy masinao idina amin'ny toerana misy anay tsiraray avy. Fanahy masinao, feno ianao izay, raiso ny kontrola an'izao fotoana izao, oka ianao hiasa aminay zanakao tsiraray avy fanahy masina, satria tsy mahavita tena izay, tsy mahavita tena izay fanahy masina ho, fa ianao no ilainay hiasa aminay. Jesosy tompo, oka koa ianao Jesosy anapodika andrava ny asan'ny fahavalo rehetra izay mitady hanafika anay amin'izao ora sy fotoana izao, ka tsy hanakery, tsy hanapahefana aminay izany. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay alefa ny fahavalo, na amin'ny écran izany, na manodidina ay izany, dia adorako amin'ny ranao izany Jesosy, ravako amin'ny ranao izany Jesosy, potehako amin'ny ranao izany Jesosy, ary veran-davakely izany. Ny asa maty Satana rehetra izay manelingelina anay tsiraray avy, tsy hahafanay miaino ny ten'Andriamanitra, dia fodorohina amin'ny rano Jesosy, fodorohina amin'ny rano Jesosy, da afaka mihaino ny plasinareo Satana, tsy manakery, tsy manapahefana, ny kotaba rehetra, ny fandrebirebena rehetra, ny asa maty Satana, ny devoly rehetra, ny asan'ny Losifera, dia didina amin'ny rano rehetra, ny idina amin'ny rano rehetra, potehina amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, da afaka mihaino ny plasinareo, da afaka mihaino ny plasinareo,
tena amin'irano jesosy any placereo tsy manan-kery aminay tsy manam-pahefana aminay fa ny ranao jesosy no mandrakotra anay ranao jesosy no mandoro izay rehetra manodidina anay mandoro izay rehetra mitady hanafika anay ka tsy manan-kery tsy manam-pahefana izany velany-davaky ny hery zany marany Jesosy Nazareta ka misaotra anao jesosy oka ianao tompony hanatrika anay oka ianao tompony hiasa aminay oka ianao tompony ho ampianatra anay oka ianao tompony ho hanova anay jesosy satria mila hovainao izay mba ho tafiditra ny lanitra jesosy ka misaotra anao tompo malalany amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mangataka anao jesosy atreo izay tompo malala oka ny ranao jesosy no manodidina anay oka ny ranao tompo no andrakotra anay ka miasa jesosy oka ny fanainao andidy sy anapaka izao fotoana izao ka misaotra jesosy misandrata ianao misandrata tompo fanao n'Andriamanitra lehibe indrindra ampianaro izay fanay masina avao izay fanay masina mba hiakatoanao ka misaotra fanay masina sokafo ny masom-panahy tsiraray avy sokafo ny sofony tsiraray avy sokafy ny momba ny tenanay tsiraray avy ny amin'ny ara-pananay mba handrasanay teny mendrika avy aminao mba haizanay fahalalana haizanay mankatoanao anaraka ny sitraponao ka misaotranao fanay masin'Andriamanitra ianao le fanay fiton'Andriamanitra ianao le eo aloha seza fiandrianana ianao le manerana ny tany ka oka ianao no ameno anay hiasa aminay tsiraray avy mba hampianatra anay mba hialanay amin'ny fahazarana ratsy rehetra fa oka ianao miasa ka misaotranao fanay masina malala miasa aminay tsiraray avy ianao fanay masina ka misaotra anao mideranao misaotra raha io aleluia amen amen rehefa milalao ny tompo misaotra ny tompo isika satria mbola afaka isika hiaino ny tenin'Andriamanitra izao dia horaisintsika zany ny tenin'Andriamanitra araka nambarako teo dia hoe ny amin'ny hoe ho avy jesosy zay ny teneny fanahy masina tamiko tamin'izako nangataka teny taminy hoe inona no teny hoentiko anio zany anio alina mba hibebahantsika zany ary koa zany anamboarany tompo antsika dia eniko ny fanahy masina ny teny ao anatiko hoe ho avy jesosy ho avy jesosy ho avy jesosy zay zany no teny ho avy jesosy ary koa hoe ho avy hiainganao ohatrohatr'izay nambarany tompo hoe avy hiainganao na hoe ho avy jesosy satria rehefa miteny zany fanahy masina tonga dia tadidy eo le izy nandrindray tonga dia hoe adiniko rehefa avy eo fa manambarany amin'ny fiaviany tompo zany nambarany fanahy masina hoe ho avy zany tompo na hoe ho avy haingana izy amen sorantsika ny tompo izany ao amin'ny boky ny apokalipsy toko 19 io zany ho raisintsika apokalipsy toko 19 ho raisintsika eo amin'ny andininy 9 apokalipsy toko 19 manomboka eo amin'ny andininy 9 no ho raisintsika dia hovakintsika hatramin'ny farany hovakintsika hatramin'ny farany tsy maninona mihitsy satria ho an'ny tompo dia hovakintsika hatramin'ny farany apokalipsy toko 12 apokalipsy toko 12 dia ny andininy 9 ka hatramin'ny farany izany no teny nomeny fanahy masina antsika ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao naran'i Jesosy tompo hoe avy aingana ao aleloia ry havana avy aingana ao zay zany no tenin'ny tompo amintsika ho avy aingana jesosy ho avy aingana jesosy ry havana hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo andininy 9 apokalipsy toko 12 hoy ny tenin'ny tompo hovakiko amin'ny anarany ary hoy izy tamiko mahatoky sady marina ireo teny ireo ny tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany no naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana ary indro avy aingana ao sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity izao jaolona no nandre sy nahita ireo zavatra ireo rehefa nandre sy nahita aho dia ny ankohaka hivavaka teo anolohan'ny tongotra ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo kanefa hoy izy tamiko tandremo aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalainao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity
Andriamanitra ihany no ivavao. Hoy indray izy tamiko, aza siana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Fa antomotra ny andro izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola iamasina ihany izy. Indro avy aingana ao, ary entiko miaraka amiko ivalisoa avy amiko, mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa ny velany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Izao Jesosy no naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaki Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro. Ny fanahy sy ny ampakarina no miteny hoe avia. Aoka izay mandre hiteny hoe avia. Ary aoka ho avy izay mangetaeta. Ary izay mety dia aoka izy isotro maimai-poana amin'ny ranonaina. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra zavatra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina araka izay voasoratra ato anatin'ity boky ity. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo. Eny, avy aingana ao. Amen. Avia Jesosy Tompo ho amin'ny olona masina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aleluia, aleluia. Ry havana tiantsika Jesosy, maminy isika. Eto ny teny raha ny haino tsara ianao ato amin'ny Apokalipsia 12:9 dia manambara ny amin'ny hoe ho avy aingana Jesosy izany. Io teny io no farany indrindra ato anatin'ny Baiboly. Ny amin'ny manambara ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Ry havana tsy maintsy ho avy Jesosy. Tsy maintsy ho avy Jesosy. Tsy maintsy ho tonga ny fotoana iverenan'ny Tompo akantsika eny amin'ny rahoalanitra. Efa vonona va isika? Efa niomana va isika? Jerefy tsara ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika teo. Manambara fa misy condition zany izay tsika vao ho tafiditra lanitra. Zany hoe tsy azontsika hidirana fotsiny araka ny fombafombantsika nofo olombelona ny lanitra, fa tsy maintsy misy zavatra tanterahantsika ao, ary tsy maintsy misy zavatra hialantsika ao izay isika vao afaka miditra ny lanitra. Amen. Ry havana, tsy maintsy isika misaraka amin'izao tontolo izao. Jerefy tsara ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika teo, fa manambara ny amin'ny olona izay mety ho tafiditra ny lanitra sy ny olona tsy ho tafiditra ny lanitra. Ry havana, tsy ny olona rehetra akory ny ho tafiditra ny lanitra. Tsy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany akory ny tafiditra ny lanitra. Misy ny ho tafiditra, misy ny tsy ho tafiditra ny lanitra. Misy ny ho very any amin'ny afobe. Misy ny ho very any amin'ny afobe. Ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra dia izay tia ny fanahy masina hidinantsika hanazavany fanahy masina azy. Ho vakintsika ny 5 aloha. Hoy ny tenin'ny Tompo, ho vakiako amin'ny anarany. Ary hoy izy tamiko, mahatoky sady marina ireo teny ireo. Ny Tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany no naniraka ny anjeliny aneo
amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana. Amen. Natreo aloha eto zany i Jaona, izy ilay naseho any tompo ny amin'ny ho fiaviany Jesosy, izy ilay naseho any tompo ny lanitra, zavatra maro naseho an'Andriamanitra taminy. Afaka vakianao ny Apokalipsy manomboka amin'ny toko 1 dia izy zany Jaona no naseho any tompo ny amin'ny zavatra ho avy ary tsy maintsy ho tonga izany, tsy maintsy ho tonga izany. Manambara zany eto i Jaona, hoy zany i Jaona hoe, hoy zany izy hoe aroa izy tamiko. Jaona zany no miteny io izany hoe ny miteny amin'ny Jaona eto dia ny tompo zany no naniraka anjely ny teny amin'ny Jaona. Ry havana, ny anjely rehefa miteny dia ny zavatra ambarany, ny teny ambarany anjely dia ny teny avy amin'ny tompo Andriamanitra. Aleloia. Satria ny anjely dia iraka, ny anjely dia mpanompon'Andriamanitra koa, toa antsika mpanompon'Andriamanitra. Dia ny zavatra ambarany anjely dia teny avy amin'Andriamanitra. Izany hoe mpisolo vava zany. Raha vao miteny ny anjely dia teny avy any amin'ny tompo avy any an-danitra no ambarany, teny avy amin'Andriamanitra. Dia iny tsy maintsy tanterahantsika zanak'olombelona iny. Amen. Isika no miovaova fa ny anjely rehefa mitondra baiko dia mitondra baiko, dia manambara ny tenin'Andriamanitra. Tokony ho toy izany koa isika tokony manaraka mankatoa tsara an'Andriamanitra isika. Eto zany dia ny teny zany i Jaona, ny teny izy zany hoe, averiko le tenin'Andriamanitra hoe aroa izy tamiko, mahatoky sady marina ireo teny ireo. Inonareo zany? Mahatoky sady marina ireo teny ireo. Ny tompo Andriamanitry ny fanainy mpaminany no naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana. Amen. Hitanareo zany? Eto zany i Jaona dia nanambara hoe ny tompo Andriamanitry ny fanainy mpaminany. Ny fanainy mpaminany dia fanain'Andriamanitra no mampiteny ny mpaminany. Izay ilay hoe fanainy mpaminany. Ny tompo Andriamanitra, hoy izy Jaona eto hoe ny tompo Andriamanitry ny fanainy mpaminany no naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana. Amen. Tsy maintsy ho tonga aingana zany ny zavatra nambara ny anjely tamin'ny Jaona. Ry havana, fantatsika tsara fa efa 2 taona lasa mahery zay no niakaran'i Jesosy any an-danitra. Efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Efa kely sisa tompo dia ho avy Jesosy. Ho avy ny tompo, ho avy Jesosy tompo. Eto zany i Jaona dia nanambara hoe izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana, tsy maintsy ho tonga aingana ny zavatra ho avy. 7 ary indro avy aingana aho. Jesosy zany no miteny ito. No tsara le teny hoe ary indro avy aingana aho, sambatra izay mitandrina ny teniny faminaniana amin'ity boky ity. Amen. Ry havana, izay le izy. Ny tompo zany ny teny avy amin'ny alalan'ny anjely tamin'ny Jaona hoe ary indro avy aingana aho. Ho avy aingana zany Jesosy. Dia ahoana moa ny tompo zany? Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Amen. Ry havana, ny teny izay voabara teo amin'ny Jesosy ho avy aingana dia sambatra izany raha mitana ny tenin'ny tompo zany isika. Raha mitana ny teny io, izany hoe tokony hiomana zany isika, tena hiambina tsara ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Sambatra izany izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Amen. Ahoana moa izany hoe mitandrina? Ry havana, ny zavatra tandrovana
zavatra arovarovana, zavatra tiana zany, zavatra tena hoe tandremana mafy mba tsy ho lasa zany. Zay le mitandrina mafy mba voatana zany ilay zavatra, mba ho voatana. Ry havana, mila tsika mitandrina tsara ny tenin'ity ten'Andriamanitra ny amin'ny fiavian'i Jesosy satria ho avy Jesosy. Aza variana tompoko, aza variana eto amin'ity tany fandalovana ity, fa sao dia tavela aty isika. Mila isika mifofoana, mifoaza foana, miala amin'ny torimasom-panahy, miala amin'ny torimasom-panahy, mila mifoha isika. Reseho mihitsy ny fahakamoana ara-panahy. Rehefa resinao fahakamoana ara-panahy dia ho hitanao fa anomboka ahery ny fanahinao. Satria raha tsy maharesy ny nofontsika isika dia isika ihany no reraka eo, dia tsy hahajoro tsara isika hiandreny Jesosy. Mila resena ilay nofo satria te-hiditra any an-danitra isika. Mila isika miezaka mafy mba ho tafiditra any an-danitra. 9, izao Jaona no nandre sy nahita ireo zavatra ireo. Hitanareo zany, eto zany izy niteny zany Jaona hoe izao Jaona no nandreo izy nahare zany sy nahita ireo zavatra ireo. Ry havana, be dia be zavatra hitan'ny Jaona. Oka ianao hamaky ny bokin'ny Apokalipsy manontolo, atombohetrany amin'ny toko voalohany mihitsy dia ho hitanao ny fahitana sy zavatra nasehon'ny Tompo taminy. Dia amin'izay fantatrao tsara ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika efa ety amin'ny farany ety izao. Dia hoy zany Jaona hoe izao Jaona no nandre sy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandre sy nahita aho dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Amen. Eo zany dia mampafantatra zany ny tenin'Andriamanitra eto fa hitany Jaona zany teo aloha zany ilay anjely. Zay zany le hoe nahita ireo zavatra ireo. Hitany teo aloha zany ilay anjely dia hoy ny tenin'ny Jaona hoe rehefa nandre, na ilay tenin'ilay anjely izy zany hoe ny tompo izy tonga dia niteny araka nambarako teo avy amin'ny alalan'ilay anjely, dia noho ny henony zany ilay teny hoe averiko ilay tenin'ny tompo zany avy amin'ny alalan'ilay vavan'ilay anjely hoe eo ny 17 hoe ary indro avy aingana ao sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Zay zany no nitenen'ny tompo zany. Dia hoy zany Jaona hoe izao Jaona no nandre sy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandre sy nahita aho dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Amen. Hitanareo zany. Eto zany Jaona raha nahare an'ilay teny ary nahita an'ilay anjely dia jerevy zavatra naika nataony. Naika hivavaka izy zany eo anoloan'ilay anjely, amin'ilay anjely zany io. Naika hivavaka izy. Dia jerevy tsara ny nataony hoe rehefa nandre sy nahita aho dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Amen. Ry havana, fantatsika tsara fa be dia be ny olombelona mandoalika, miankohaka, mivavaka eo anatrehana tongotr'olombelona. Miankohaka mivavaka eo anatrehana tongotr'olombelona. Na koa eo anatrehana statut. Ry havana, fanompoan-tsampy izany. Satria jerevo ny tenin'ilay anjely eo amin'ny 9:7. Jerevo vakintsika ny teny naran'i Jesosy Tompo. Kanefa hoy izy tamiko, hoy zany ilay anjely tamin'ny Jaona, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Hitanareo zany. Anjely lanitra aza, anjely lanitra ny teny tamin'ny Jaona hoe tandremo, tonga dia avertissement. Nampitandrina ny Jaona lay anjely lanitra mba tsy aninona, mba tsy
andohalika hivavaka eo anatrehan'ny tongotr'ilay anjely i Jaona. Tonga dia nampitandrina ilay anjely. Izay no natonga ilay anjely niteny hoe, hozy izy ilay anjely hoe, aza manao izao. Hitanareo izany, tsy azo atao izany. Jerevo, mbola maro ny finoana mandohalika eo anatrehana statue. Misy isan-karazany izy ireny. Misy isan-karazany izy ireny. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika tompoko. Fa na anjely aza, anjely any an-danitra, tonga eo anoloanao, tsy azo ataonao ny mandohalika mikohaka eo anatrehany. Ny tompo irery ihany, Andriamanitra irery no ahafahantsika, no afaka andolehantsika, ivavahantsika eo anatrehany. Ry havana, mampatsiahy eto ny fanahy masina ho anao izay mbola tsy mahalala, ho anao izay mbola tsy nahita ny nanaheno ny vidéo momba tamin'ny tompo tonga tato an-tranoko, izy niteny tamiko tapirehan'iza voan'ny accident. Ry havana, no niditra tato an-tranoko ahako, oka ianao hihaino ny vidéo raha ohatra ka malalaka ianao dia afaka jerenao tadiavinao zay zay vidéo zay tamin'izaho koa voan'ny accident zany dia no tonga tato an-trano ahako dia niteny tamiko ny tompo dia tafandohalika aho, tsy izaho akory no nandohalika irery ny avy amin'ny alalan'ny tenako, fa nisy toy ny rivotra nampandohalika ahy. Fanahy masina izany. Izay le hoe ny lohalika rehetra mandohalika eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra tsy toa. Ry havana, izay zavatra niseho tato an-tokantranoko. Araka ny nambarako any vidéo, fa toy ny feona trompetra. Toy ny feona trompetra ny feon'ny tompo tato an-tranoko. Dia tafandohalika aho, tsy izaho akory no hoe nandeha nandohalika, fa ny hery ny fanahy masina nampandohalika teo anatrehan'ny tompo. Tsy nahita ny tompo aho fa ny feony, ohatra nareo mareny feoko toy izao, izany hoe feony mihitsy ny henoko ny feon'ny tompo. Izy niteny, fa tsy akory hoe olona niteny tamin'ny alalany, fa izy Jesosy Kristy tompo no niteny no henoko, ohatra ny za miteny izao, ohatra antsika olombelona miteny izany, fa ny feony tsy mitovy amin'ny feontsika. Ny antsika miaka-midina rehefa miteny isika, fa ny tompo tena hoe milamina be ny teniny ary miadana, fa kosa tena hoe autorité, tena hoe entitra be ary mandidy antsika ary tena hoe entitra be. Ry havana, tsara ny tompo, tsara ny Andriamanitra antsika, lehibe indrindra izy. Lehibe indrindra izy. Tamin'ny fotoana io dia ohatran'ireny haut-parleur reny no nahinoko an'i Jesosy, satria izaho rery ny tato. Izaho raha-gaga no neveo hoe mety nisy olona naheno angamba tany ivelany tany na ny voisin koa. Ry havana, tsia, fa izaho rery ihany no nahare. Fa noho tamin'ny tonga nanao opération ay Jesosy, any vidéo koa raha mbola tsy nahita ianao, raha mbola tsy naheno ianao, tamin'izy tonga nanao opération ay, dia ny tompo ny teny ihany koa fa ambany be ny feony, satria tato ny ankohonako ary tonga dia mifanahako ny feony no henoko, mifanahako anatin'ny fanahako. Fa tamin'izay izy ilay fahazavana no tonga, izy ilay fahazavana no tonga tao anatin'ilay ohatrany renirano kristalako. Aleloia. Lay ony kristal any an-danitra izany. Aleloia. Ry havana, tsara ny tompo Andriamanitra antsika. Eto izany ny tompo dia nampiteny ilay anjely mba tsy andolehany Jaona hivavaka eo anatrehany ilay anjely. Ry havana, avertissement ho antsika tsiraray avokoa izany. Avertissement. Oka izay, raha mbola mivavaka any amin'ny fivavahana, tsy maintsy mandohalika eo anatrehany statue ianao dia oka ho fantatrao fa devolony ao anatin'izany. Tena marina izany tompoko. Oka ianao andohalika mangataha amin'i Jesosy, anontany io ny tompo hoe marina ve Jesosy. Izany ambarany Mama Felicia Mpaminany izany.
Ny tompo ampafantatra anao tena mitady ny tompo tokoa anao amin'ny alalan'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Fa raha isangisangy amin'Andriamanitra ianao dia tsy ampafantatra anao izy. Fa raha tena te hiova ianao alalan'ny fahamarinana dia ho ampahafantariny tompo anao izany, tena ho ampahafantariny anao izany. Angatao amin'ilay Jesosy ampahirato ny masom-panahiko, inona ny ao ambadika io statut ivavahako io, fa ho asehony ianao. Nefany aoka tsy ho atahotra ianao, aoka tsy hangovotra ianao, fa antanio ny tompo eo am-pandolehana dia amaly ianao izy, amaly ianao ny tompo, asehony ianao, raha tena mitady azy tokoa ianao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ka te hiala amin'ny fanompontsampy, dia atorony ianao ny ao ambadiky ny statut rehetra ny amin'ny fanompontsampy, na ao ambadiky ny olona ihany koa izay andolehanao, ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina mafy de mafy isika. Misy ireo olona izay manambara témoignage amiko momba amin'ny fiangonana izay misy statut. Ry havana, zava-doza ny hitany olona sasany, zava-doza. Ka mila mitandrina isika, fa afo be no miandry, Eto zany ilay anjely ny teny hoe tsy navelany zany i Jona hiankohoka na hivavaka teo anoloan'ny tongony, satria tsy azo atao izany araka ny teneniko teo. Fa hoy ilay anjely taminy eo amin'ny 9:7 eo ambanimbany eo amin'ny farany eo hoe Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Hitanareo izany? Andriamanitra ihany no ivavao, izay no nambaran'ilay anjely. Tiantsika ny ten'Andriamanitra ho an'izay vao niditra Apocalypse 22 10 zao isika, 10 zao isika izao. Hoy indray izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity, fa antomotra ny andro. Amen. Hitanareo izany? Tsy asiana tombo-kase izany ny tenin'Andriamanitra izay nomeny tompo azy, satria atombotra ny andro. Ry havana, araka teneniko teo, efa lasa ela ihany ny 2 taona izay. Efa fotoana antsika zao iomanantsika, fa ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo, tsy ela intsony izany. Tokony tena hiomana isika. 1:10 izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy hatreo aloha. Ry havana, jerevo ten'Andriamanitra, mafy be io teny io manambara hoe izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Zava-doza izany. Ny olona manao ny tsy marina izany, mafy be ny tenin'ilay anjely, tenin'ny tompo mihitsy izany io. Ny olona izay manao ny tsy marina izany dia tena mbola hoe ambarana hoe aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Ry havana, miova aingana dia mbola misy ny fotoana. Dia hoy ihany ny tenin'ny tompo, izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Hitanareo izany? Izay maloto izy dia aoka mbola haloto ihany izy. Tena zavatra loza zany, zavatra gravy be zany. Anaty fahalotoana ilay olona dia aoka mbola aloto ihany izy. Tena hoe tezitra zany ny tompo, mankalaota ny tompo, alany mihitsy ny faratsiana rehetra. Efa tongotra ny andro, miala aingana amin'ny ratsy rehetra. Dia hoy ihany koa ten'Andriamanitra hoe fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Aleloia, aleloia. Ry havana, jerevo ten'Andriamanitra, fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Ry havana, raha marina ny ataonao dia manovatra ny ihany ny marina. Tohizo ihany ny fanaovana ny marina raha marina ny ataonao. Mijoro tsara ianao, mijoro tsara, aza miverin-dalana, aza mihemotra.
ataovy ampitiavana ny fahamarinana fa ny tompony hoe mahita an'io. Dia hoy ihany koa ten'Andriamanitra hoe ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen. Ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen. Ry havana, mila masina zany isika. Olona velona no ambara masina fa tsy ny olona maty akory. Ny olona izay mbola velona no atao hoe masina. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Jerefo ny tenin'ilay anjely nanambara hoe ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Ry havana, mila isika miamasina hatrany. Mila isika miamasina araka ny ten'Andriamanitra hoe fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Mila tsika masina. Olona velona no ambara hoe masina fa tsy ny olona maty akory. Ahoana moa ny ahafantaranao hoe na ny amin'ny afo be ilay olona na ny an-danitra? Raha misy olona miteny hoe ay i masina zao, i masina zao, ahoana ny ahafantaranao hoe aiza ny fanahin'iny olona iny? Raha tsy ny tompo Andriamanitra no mampiseho anao hoe io ilay olona any amin'ny elo na io ilay olona any an-danitra. Izay ny ilay izy. Misy asehon'ny tompo. Misy asehon'ny tompo hoe io olona ohatr'izao io any amin'ny elo na olona ohatr'izao io any an-danitra. Fa tsy hoe koa izay olona rehetra hoe hitanao zao na hoe olona mpitondra fivavahana teo aloha dia hoe masina rana, masina rana. Ry havana, mila mitandrina isika. Fa lainga izany. Lainga zavatra noforonina. Raha tsy hitanao akory ilay olona hoe i rano ohatran'izao maty dia hoe any amin'izao plasiny. Raha tsy hitanao izany dia tokony hoe angina isika fa tsy teniteny foana. Fa ny fahamasinana eto dia ambarany tenin'Andriamanitra fa ny olona velona, ny olona velona no masina. Tsy azo atao mihitsy miteny hoe i masina zao na masina zao. Ry havana, enao nga nahita fanahany tany amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Andriamanitra ihany no mahalala. Aza mampandainga. Aza mampandainga an'Andriamanitra. Andriamanitra no mahalala ny fanahin'ny olona anankiray izay maty ny amin'ny toerana asiany anazy. Na ny an-danitra na ny amin'ny elo. Ka oka tomboka hibebaka izay olona manonona hoe i masina zao na masina zao. Fa ho tao anao izany, saotra anao fanahy masina. Ho tao anao izany. Ary miampy ny amin'ny condamnation anao. Rehefa ho tonga ny fotoana hijoroanao anatin'Andriamanitra. Ry havana, mibebady en'izao. Mibebady en'izao. Mibebady en'izao. 2:20. Indro avy aho. Ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko. Mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Amen. Jesosy ny teny eto. Hitanareo, ho avy izy. Ho avy ny tompo. Efa verina matetika eto ito teny ito. Ho avy ny tompo. Ary hoentiny miaraka aminy ny valisoa hoy izy. Hitondra valisoa zany ny tompo, hoentiny miaraka aminy. Amaliny ny olona rehetra araka ny asany avy. Amen. Ry havana, raisoatra isika toy ny mpiasa. Tsika olombelo isam-batan'olona. Toy ny mpiasa isika. Ahazo valiny. Andray ny valiny avy amin'Andriamanitra isika. Inona no valikasa ho voarainao? Inona no valikasa ho voarainao? Ahazo valisoa ve sa afo be no miandry? Ry havana, hitondra valisoa ny tompo. Hamaliany ny olona rehetra, ny olona rehetra hoy izy, araka ny asany avy. Oka tsika anohy amaky ny toyany. Satria mety misy eritreritra hoe ny olona rehetra no hoe avoray. Na hoe tsy maintsy valisoa foana no omeny tompo, na ratsy na tsara ilay olona, tsy atompoko. Tsy atompoko. Jerevy ny zavatra ambaran'ny ten'Andriamanitra avy eo. Ilay anjely no miteny eto. Teny avy amin'ny tompo no ambarany. Dia hoy ilay tenin'ny tompo ny avy eo hoe 9:20. Izao no alfa sy omega. Ny voalohany sy ny farany. Ny fiandohana sy ny fiafarana. Amen. Ry havana, izy no alfa, izany hoe fiandohana, sy omega. Izy zany hafarana. Izy ihany, tsisy ampovoany, tsisy ampovoany.
Ny voalohany hoy ny tompo sy ny farany. Izy ihany koa no voalohany, izy ihany koa no farany. Izay no mahatonga ny Jesosy hoe Andriamanitra. Izay ilay hoe telo fa iray. Satria izy ilay fiandohana ary izy ihany koa no hiafarany izao tontolo izao. Ambarany tsara hoe ny voalohany sy ny farany, izy ihany. Izy ilay telo fa iray. Ny fiandohana sy ny fiafarana. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Ny fiandohana sy ny fiafarana, izy ilay alfa sy omega. Izy irery ihany. Dia eo zany ny tompo anambara amin'izay ny amin'ilay valisoa ho azon'izay manao ny soa sy ny tsara izany. Izay mandeha amin'ny famasinana sy famarinana. Araka ny teny eto ambany amin'ilay 1:11 teo, momba ny amin'ilay hoe mila ho marina izay marina, ary masina koa dia mila ho masina. Mandeha amin'ny famarinana sy ny famasinana izany. Ny valisoa no ho azo dia jerevy tsara eo amin'ny 1:11. Hibebaka antsika rehefa avy eo. Oke, anao tena hibebaka tsara amin'ny fanahinao, amin'ny fonao manontolo, mba ho anisany ho voasoratra any an-danitra ny anaranao. Ry havana, ediny tsara, miadiny tsara ny fanahinao, mba tafiditra any an-danitra. Anao io, zako miadiny ho ako, mba ho tafiditra any an-danitra. Taovaka itsika ny 1:11. Eo zany ilay valisoa. Ozy zany ilay anjely miantso an'Jaona hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Aleluia, 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 aleluia. Ry havana, sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina. Ry havana, akanjo inona moa izany? Ny fanahinao, ny fanahintsika, ny fanahintsika no mila diovina. Diovy ny fanahinao, aza asiana petipetina ny fanahinao. Ny fanahintsika no mila diovina mba hananantsika fahefana amin'ny hazonaina. Hazonaina any an-danitra sy hidirantsika amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Amen. Ho avy Jesosy tompoko. Ody any an-tanàna ilay isika any an-danitra. Tsy maintsy tsika manasa ny akanjontsika, manasa ny fanahintsika. Aza asiana petipetina ny ara-panahinao. Ny nofinao arovy. Arovy ny nofinao tsy ho hisy loto intsony. Arovy ny nofinao tsy ho hisy ota intsony, tsy hisy loto intsony. Arovy ny fanahinao mba ho tafiditra any an-danitra, mba hanananao fahefana amin'ny hazonaina sy hidiranao amin'ny vavahady ho ao an-tanàna any an-danitra izany. Izay no faniriantsika ny tompoko. Izay no faniriantsika. Raha mbola olombelona ihany miaina ety ambony tany dia maniry hiditra ny lanitra avokoa. Nefa tsy maintsy misy condition fa tsy hoe hidirana fotsiny amin'izao ny lanitra. Tsy maintsy misy zavatra hialana amin'ny fiainantsika. Ary tsy maintsy misy zavatra amboariny tompo amin'ny fiainantsika. Nefa zavatra soa, tena soa izany, fahasambarana izany. Rehefa tena efa mitompontsika dia mahatsiaro fahasambarana, tena mahatsiaro sambatra. Tsy haiko ianao izay manaraketo na ohatrà fa tena feno fahasambarana aho rehefa manambara an' Jesosy toy izao. Tena fiainako, fahasambarako ny mizara ny tompo aminao. Ary tena fiainako ny hoe manao louange, ny mivavaka, mamaky ten'Andriamanitra, fahasambarako, tsy zavatra hafa mampiadana afa-tsy ny ao amin'ny tompo ihany. Izay sisa izany tena fiainako izao. Tiako loatra ny ao amin'i Jesosy. Tokony ho izay daholo tsika. Tena tiako ny ao amin'ny tompo. Tiako ny manao ny asan'i Jesosy. Tsy zavatra mamiko intsony eto ambony tany, afa-tsy ny ao amin'ny tompo irery ihany. Tokony ho izay isika. Tokony ho izay isika. Satria tsika tokony ho tanteraka ilay hoe tahaka ny any an-danitra ny ety an-tany. Ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Tokony efa miala ny fiainan-danitra isika. Tokony miara-miaina Jesosy 24/24 isika. Amen. Tokony ho izay mihitsy isika. Ry havana, sasao ny akanjonao, sasao ny fanahinao mba ho tafiditra ao an-tanàna any an-danitra any amin'ny tompo izany. Eo zany le valisoa. Le valisoa. Fa kosa
ilay tsy mahazo valosoa dia eo amin'ny 10 fa 10. Vakiantsika izany. Hoy ny teny tompo vakiako amin'ny anarany. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, hatreo aloha, ry havana. Fa any ivelany, tsy ho tafiditra ao an-tanàna masina izany, tsy ho tafiditra ao an-danitra izany, fa any ivelany ho ten'Andriamanitra eto. Ny alika, ny mpanao ody ratsy, ry havana, izay mpanao ody rehetra dia any ivelany. Raha mbola manao ody ianao dia fotoana izao ny ibebahanao. Fotoana izao ny ibebahanao. Miala amin'ny ody ratsy. Miala amin'ny ody ratsy fa mazava ny ten'Andriamanitra eto. Izantsika ny teny. Ny mpijangajanga, ry havana, ny mpijangajanga dia tsy ho tafiditra any an-danitra, tsy ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra ny mpijangajanga. Toy ihany koa ny teny, ny mpamon'olona, ny mpamon'olona tompoko dia tsy tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpamon'olona dia misy hevitra ny marobe io, araka nambarako tamin'ny video hafa. Ny mpamon'olona, eo ihany koa ny mpanao avortement. Raha tsy nibebahanao dia efa nandatsa-dra ianao zay. Efa nandatsa-dra. Na ohatra sazy famy ianao, na ohatra ginekology ianao, ninona ny plasy misy ianao, na ohatra vadin'ilay nanala zaza ianao, na ohatra ataonao hoe sipanao nefa zavatra tsy eken'Andriamanitra izany, ka anisany nankatoy ianao dia namon'olona ianao zay, any ivelany. Raha ohatra praita-po aminao ilay olona nanao izany ka faly ianao, na hoe nankasitraka ianao fa afaka ilay zaza, dia anisany ianao any ivelany. Any ivelany. Satria anisany mpamon'olona. Ny ray ketsaketsa, ray petsapetsa moa tena zay raha tsy disoako, amin'ny mpamon'olona. Ny ray tetika tamin'ny mpamon'olona. Nandatsa-dra, namono olombelona. Ry havana, mibeba. Mibeba. Fa zay ilay hoe mpamon'olona. Eo ihany koa moa izany mpamon'olona tena mpamon'olona. Fa ao anatin'io ny mpanala zaza. Ry havana, olombelona io raha vao apetraka anatin'ny kibo. Ka namon'olona izay olona nanao izany. Na ny dokotera, na ny infirmiera, na ohatra raha hoe aide-soignante ianao nankasitraka an'izany dia ao anatin'izany. Mibeba ianao tompoko, mibeba ianao, mibeba ianao. Any ivelany tsinona ho any amin'ny elo izany. Dia hoy koa ten'Andriamanitra hoe ny mpanompo sampy, ry havana, ny mpanompo sampy. Teo amboniny hoe ny mpanao ody ratsy, dia eto indray ny mpanompo sampy. Ry havana, afo be no miandry ianao. Afo be no miandry ianao ka mpanompo sampy ianao. Any ivelany hoy ten'Andriamanitra eto. Any ivelany. Mila mitandrina itsika tompoko. Dia mbola misy ny fotoana miverena aingana amin'i Jesosy. Izy tsy mivazivazy amintsika. Tsy mivazivazy amintsika Andriamanitra. Dia hoy ihany koa ten'Andriamanitra hoe ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana, izay rehetra tia lainga. Misy ny olona tena hoe raha vao miteny dia tia mandainga. Mila mitandrina ianao. Fa na lainga ray ara, lainga ray dia afo be ny miandry ianao. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto. Any ivelany, tsy ho tafiditra ao an-tanàna, tsy ho tafiditra ao an-tanàna masina, tsy ho tafiditra any an-danitra. Eo ihany koa sady mandainga, ny olona mpandainga zany. Ny mpandainga dia afo be no miandry. Afo be no miandry. Ry havana, zava-dozana any amin'ny elo. Nisy olona nanao témoignage fa hoe ny mpandainga hony, ny mpandainga rehefa tonga any amin'ny elo dia ny lelan'ny mpandainga stominy dia volo lava be dia tapatapahany. Tapatapahany. Ry havana, zava-dozany any amin'ny elo. Eo ihany koa ny amin'ny mpangalatra. Ny mpangalatra tapahany tanana, tapahany dia volo ny tanana, dia atsipony lavitra be, dia lasa mandeha miazakazaka, mandeha tadeniny. Zay ny mpangalatra any amin'ny elo, hoy ny témoignagen'olona. Ka mila mitandrina isika. Afo be no miandry an'izay olona tsy mankatoa an'Andriamanitra. Tsy ho izy valosoa ho azo raha ohatra tsy mankatoa azy.
Andiny faina ambin'ny folo. Izao Jesosy naniraka ny anjeliko anambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Amen. Hitanareo zany. I Jesosy Tompo no naniraka ilay anjely hanambara amintsika fiangonany Tompo isika. Fiangonany Tompo isika. Tempolo masina isika. Dia mampitandrina antsika izy. Fa ho avy izy. Ho avy ny Tompo. Oka isika tena ifoa tena hijoro tsara. Mba tsy ho anisany overany amin'ny elo. Izy zany naniraka ny anjeliny anambara amintsika io teny io. Andiny fa 12 any. Izao no solofo sy taranaki Davida ny kitana mamirapiratra fitarikandro. Amen. Izy lay Jesosy, izy lay solofony Davida. Ry havana. Izy lay tompoandriamanitra lehibe indrindra. Izy lay ho avy. Izy lay ho avy mazava tsara ny tenandriamanitra. 17. Ny fanahy sy ny ampakarina no miteny hoe avia. Aoka izay mandeha teny hoe avia. Ary aoka ho avy izay mangetaeta. Ary izay mety dia aoka izy isotro mamaim-poana amin'ny ranonaina. Amen. Ry havana. Ny fanahy masina izany. Sy ny ampakarina. Isika ilay ho ampakarina. Isika izay ao amin'ny tompony ho ampakarina. Isika izany. Tokony hiteny hoe zany isika hoe avia. Tokony antso any Tompo isika. Aoka ianao anonona amin'ny toerana misy anao avia. Atsovy Jesosy. Atsovy ny Tompo. Satria ny tenandriamanitra manambara hoe ny fanahy sy ny ampakarina. Ry havana. Miteny zany ny fanahy masina io ambarana io sy ny ampakarina isika no ampakarina. Dia miteny hoe avia. Atsovy ny Tompo. Raha vonina hiakatra ho any an-danitra ianao avia. Aoka izay mandeha hiteny hoe avia. Ary aoka ho avy izay mangetaeta. Ary izay mety dia aoka izy isotro mamaim-poana amin'ny ranonaina. Amen. Zay le izy. Aoka isika anatina ny Tompo. Mangetaeta ny Tompo isika. Isotro mamaim-poana amin'ny ranonaina ao an-tanàna izany. Any an-danitra izany. Io lay miboiboka antsika io ny fanahy masina. Io no mamenao antsika io fanahy masina. Izy lay ahafahantsika hiditra any an-danitra. Satria hitoetra ao amintsika mihitsy ny fanahiny iray. Io lay loharano velona miboiboka ao anatintsika io. Ry havana maneke hitoera ny fanahy masina. Maneke hitoera ny fanahin'Andriamanitra. Mba ho sambatra ianao. Mba ho voaharo ianao. Fa raha tsisy ny fanahy masina ao anatinao. Tadidio tsara fa mbola fanahy ratsy ianao anatinao. Mbola fanahy ratsy zay. Ary elo no miandry. Fa raha ny fanahin'ny Tompony ao anatinao. Dia ho tsapanao fa ho feno fahasambarana ianao. Ary miandriny amin'ny fotoana hiakarana. Fa mila mijoro hatrany foana. 20. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Manambara amintsika zany ny Tompo. Inona no ambarany Tompo amintsika? Ny amin'ny tenin'Andriamanitra ito zany. Inona zany ambarany Tompo amintsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika zao? Hoy izany ny Tompo amintsika. Amintsika tsiraray avy any. Raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ny boky ity ho azy. Amen. Ry havana. Raha misy olona mitory teny manambara tenin'Andriamanitra ka manampy mamoromorona zany zavatra tsy voalaza tato anatin'ny tenin'Andriamanitra, dia zavatra anjohan'ilay olona. Dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra anampy ireo loza. Anampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Amen. Ry havana ny loza ato anaty Baiboly mbola ampian'Andriamanitra ho amin'ilay olona izany, zava-doza izany. Satria manova ny tenin'Andriamanitra. Mandainga ihany izany. Satria manampy zavatra tsy marina. Miteny zavatra tsy marina. Ry havana. Raha mitory ny tenin'Andriamanitra ianao. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao.
na manazava ny tenin'Andriamanitra ianao, oka ny fanahy masina no hiteny amin'ny alalanao, fa tsy hoe kory hoe mandika zay tianao adika ianao dia iny no vakianao, na koa hiteny zay tianao ambara ianao dia mandainga ianao avy eo, afo be no miandry ianao. Ary hitarika fanahy ho very koa ianao raha lainga no ataonao. Misy maro fiangonana izay efa mitarika fanahy maro any amin'ny elo. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Oka hiratra ny masom-panahinao, oka hiratra ny masom-panahinao, tokony hitandrina mafy dia mafy ianao ny amin'ny fiangonana izay arahinao. Tandremo ny fanahinao, tandremo ny fanahinao tompoko. 10. Ary raha misy manaisotra zavatra amin'ny teny amin'ny bokyny ity famenaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, araka izay voasoratra ato anatin'ity boky ity. Amen. Ry havana, raha misy manaisotra izany, raha misy manaisotra zavatra ato amin'ity boky ity, amin'ny tenin'Andriamanitra ity zany, amin'ity faminaniana, amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra zany ny anjaran'ilay olona amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, araka izay voasoratra ato anatin'ity boky ity. Amen. Hitanareo zany, misy tsy ho tafakatra any an-danitra hoy aho, misy tsy ho tafiditra any an-danitra, misy ny ho voaala, misy ny ho voaala ny anjara soa azy any an-danitra tsoan'Andriamanitra, satria manampy manaisotra, satria manaisotra zavatra ato anatin'ny ten'Andriamanitra fa tsy ampiariny. Tsy azo alamindama tompoko ny ten'Andriamanitra. Maro be ny mpitondra fivavahana izay mandamindamina ny ten'Andriamanitra, manaisotra ny zavatra tena lehibe indrindra mba hahazahoana olona. Ry havana, tsy copain kory na copine kory no any an-danitra, tsy namanamana mihitsy no any an-danitra, fa famonjena fanahy, famonjena fanahy, fanahy zava-dehibe zany. Io no tena haintsika io. Ka raha hoe mitady namana ianao na mitady olona ianao ho amin'ny fiangonana misy ianao, na hoe mpiara-bavaka aminao, dia alamindamina ny ten'Andriamanitra, na nasorana mihitsy zavatra tena zava-dehibe ao. Ry havana, tsoan'Andriamanitra ny anjaranao amin'ny hazonaina. Mibeba tompoko, mibeba. Oka andeha amin'ny famarina sy famasinana. 20 sy 20 farany dia hivavaka antsika rehefa avy eo, hitondra ny tenantsika anatrehan'i Jesosy. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny avy aingana ao. Amen. Avia Jesosy tompo. Aleloia. Ry havana, ny tompo mihitsy zany no manambara ireo zavatra ireo. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto, hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe, hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny avy aingana ao. Amen. Eny avy aingana ao. Hitanareo zany, ny tompo mihitsy zany no miteny hoe eny avy aingana ao. Ho avy Jesosy, ho avy izy ampiakatra antsika izay efa niomana. Ho avy ny tompo ampiditra antsika any an-danitra. Raha vonona ianao, raha vonona ianao ny ho any an-danitra. Ry havana, omany ny mandrakizay ianao, aza manaiky ho tavela ety amin'ny tany feno faharatsiana ety. 20 any aloha, eny avy aingana ao. Amen. Avia Jesosy tompo. Oka hiteniko ianao hoe avia Jesosy tompo. Oka hitenao amen, avia Jesosy tompo. Ry havana, lanitra no tanjontsika, lanitra no hidirana, zava-tsobe izany. Dia hoy ten'Andriamanitra farany 20 dia hiomana andohalika isika, hiomana andohalika isika. Ho amin'ny olona masina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra farany indrindra ato amin'ny Baiboly dia manambara hoe, ny verset farany dia hoe, ho an'ny olona masina rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana, olona masina, ho an'olona velona no omeny tompo ny teny. Isika izay mbola velona no omeny tompo ny teny, ho antsika ny teny omeny tompo antsika eto.
fa tsy ho an'olona maty akory. Ny tenin'ny tompo eto dia hoe ho an'ny olona masina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana, olo-masiny tompo fa ianao. Vonona va ianao any an-danitra? Sa tsy mbola vonona ianao? Fotoana izao anatonanao an Jesosy. Aza mangataka andro itsony fa aoka tena ho vonona ianao hitady ny tompo. Aoka ianao anaiky anatona azy, hibebaka aminy, ankatoa azy, anara-dia aminy. Ry havana, tiantsika Jesosy. Andohalika tsika hivavaka, hiomana isika, andohalika anatrehan Jesosy. Ho anao izay afaka mandohalika dia aoka ianao andohalika. Satria eo anatrehan'ny tompontsika tsy maintsy mandohalika, tsy maintsy mandohalika. Raha ohatra moa tsy salama ianao, Jesosy no mahita. Jesosy no mahita fa tsy afaka mandohalika ianao. Fa raha kosa matahotr'olona, namenatr'olona, dia tsy iaino anao Jesosy. Tsy iaino anao Jesosy. Tsy iaino anao izy. Raha ny olona no mahamenatra anao, raha ny olona no atahoranao, dia tsy iaino anao Jesosy. Fa aoka ianao andohalika eo anatrehan'ny tompo. Aoka tsika andohalika eo anatrehan'i Jesosy. Satria izy no antontsika, izy no antsontsika, izy no afaka mamonjy antsika. Ka aoka tsika andohalika eo anatrehan'ny sisa fiandrianana. Hivavaka isika tompoko, hivavaka isika tompoko. Hoentsika amin'i Jesosy ny momba antsika tsiraray avy. Eto eo amin'ny tompo no momba anao, satria ho avy Jesosy. Enao zao ny teny teo, manambara ny amin'ny fiavian'i Jesosy, manambara ihany koa ny amin'ny valisoa hoentiny ho antsika. Ry havana, enga ny azo valisoa isika, enga ny avoray valisoa isika, ary anisany tena ho sambatra mba ho tafiditra ao an-tanàna. Enga ny anadio ny fitafiantsika isika mba ho tafiditra ao an-tanàna. Hivavaka isika tompo, hivavaka isika. Jesosy tompo, misaotra anao izay Jesosy, satria Jesosy mbola afaka Jesosy nare teny avy aminao. Saotra fanahy masina, satria ianao le fanahy iray lehibe indrindra. Ianao le Yesoa, ianao le Yahweh. Misaotra Jesosy, misaotra tompo satria tsara ny teninao manambara fa ho avy ianao Jesosy. Ho avy ianao tompo, ampiakatra anay hoeny aminao Jesosy, ka ho any tanàna izay tompo malala ho mamindra fo aminay tsiraray avy ny amin'ny tsy famindreanay. Mamela ny helokay Jesosy, amboary izay tompo mba ho mpanompo mahasoa anao irery any. Jesosy io, hifonanay aminao Jesosy ny tsy famindreanay, hifonanay aminao tompo ny tsy fahatanteranay. Tompo, mpanota tsy mendrika izay, mpanota ratsy izay Jesosy malala ho. Impidra izay tompo no manadino Jesosy fa ho avy ianao, dia mieritreritra ny zavatry ny tany Jesosy, tsy mifantoka tsara Jesosy, nefa ny ianao tompo efa mampiambina anay foana Jesosy. Ary maro zavatra hitanay eran-tany Jesosy, manambara sahady, mampiseho sahady ny amin'ny fiavianao fa ho avy ianao. Eny Jesosy io, ianao no fiandohanay, ianao koa no mbola hiafaranay Jesosy. Ka indreto izay tompo malala ho, mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famelanao, mamindra fo aminay Jesosy. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy, oka ny ranao tompo anadio anay, anafaka anay Jesosy amin'ny tsy famarina rehetra. Tompo malala ho, oka ianao Jesosy no amindra fo aminay tsiraray avy, amela ny helokay tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy, afao izay Jesosy, diovy izay tompo amin'ny ranao soa, mamindra fo aminay Jesosy io, mba ho anisan'ny tafakatra izay Jesosy malala ho, mba ho tafakatra eny aminao Jesosy. Tompo malala ho, mba hahitanao, mba azo valisoa Jesosy. Tompo, na tsy azo valisoa raha Jesosy
fa raha tafiditra lanitra tompo dia efa ampy ahy izay. Oh Seigneur Jesosy, na dia tsy zavatra omenao ahy Jesosy, fa tafiditra fotsiny Jesosy ao an-tanàna ny an-danitra Jesosy, dia faly aho Jesosy, faly aho Jesosy, ary sambatra ny foko sy ny fanaiko. Oh Seigneur, je t'aime Seigneur. Saotra anao Jesosy, mamindra fo aminay ianao, mahamela ny heloka ianao Jesosy, amboary izay tompo, sasao amin'ny rano soa, sasao amin'ny rano soa Jesosy. Oka ianao tompo andoro Jesosy ny otanay rehetra, mamela ny helokay rehetra Jesosy, sasao amin'ny rano izay tompo malalao. Oka ianao anadio anay Jesosy, ny fisainanay mba ho toy ny fisainanao Jesosy, mba hisainany any aminao foana izay, hisainany any aminao foana izay Jesosy malalao, satria tompo fahasambarana ny miaraka aminao. Tompo malalao, na azonay raha tompo izao tontolo izao, nefa very ny fananay tompo, dia mahantra indrindra izay, mahantra indrindra izay Jesosy, fa ao aminao Jesosy no tianay. Tiako Jesosy ny ao aminao, mamiko ny ao aminao Jesosy, ka itia tompo, oka ianao anadio ahy amin'ny rano soa. Eto amin'ny Jesosy ny momba anao, miresa aminy ianao, mahay miteny ianao. Raha moana moa ianao tompoko, dia ny tompo mahafantatra anatin'ny tenanao, fantany tsara ny tianao ambara, satria izy no Andriamanitra, izy no Andriamanitra. Ka oka ianao hiteny amin'ny fanahinao, raha tsy afaka miteny ny vavanao. Jesosy mahare anao, Jesosy mahita anao. Oh oui Jesosy. Oka ianao Jesosy amela ny fahotanay, diovy Jesosy amin'ny rano soa ny momba anay Jesosy, diovy Jesosy ny fijerinay, diovy fijerinay tsiraray avy Jesosy, ho an'izay mbola mahiratra Jesosy. Tompo malalao, mamindra fo ny amin'ny jamba Jesosy. Raha misy jamba tompony manaraka ato, eny Jesosy, misy tompony olona efa niteny tamiko fa tsy mahita firy Jesosy. Jesosy malalao, mamindra fo ianao Jesosy, anasitrana azy, anasitrana azy Jesosy. Ilay olona niteny tamiko tompo fa tsy mahita firy Jesosy, mamindra fo Jesosy. Tompo diovo ny masonay tsiraray avy, diovo ny masonay tsiraray avy Jesosy malalao, mba adio eo anatrehanao, adio anatrehanao Jesosy, mba hijery toy ny fijerinao tompo. Sasao ny masonay Jesosy amin'ny rano soa, amin'ny rano soa Jesosy malalao. Tiako loatra ianao Jesosy, mamiko loatra ianao Jesosy malalao. Diovy koa Jesosy ny sofiko, diovy ny sofinay Jesosy amin'ny rano soa, mba hare foana Jesosy zavatsoa, hare foana Jesosy teny mamy avy aminao, ka hiala tompo ny amin'ny fenona zavatra tsy mendrika rehetra Jesosy. Tompo malalao, diovy ny sofinay Jesosy amin'izao tontolo izao, ira zao tontolo izao Jesosy, zavatra inay mandalo amin'ny sofinay tompo malalao, diovy ny sofinay amin'ny rano soa, amin'ny rano soa Jesosy. Mila anao Jesosy izahay, mila anao Jesosy izahay, sasao Jesosy ny sofinay amin'ny rano soa, mba hare foana Jesosy ny amin'ny fiavinao, mba hare foana tompo fampitandremana avy aminao, amin'ny teninao, mba hare Jesosy ira fiderananao, ampaherezanao ny fanahinay tompo malalao, mba hare tompo fitiavana avy aminao Jesosy. Diovy koa Jesosy ny foko eto amin'ny tompo ny fonao, diovy Jesosy ny foko mba hanampitiavana toy ny fitiavanao. Sasao ny foko Jesosy, adio anatrehanao, satria Jesosy tempolinao ny fonay, tempolinao ny foko Jesosy. Aoka ny foko Jesosy toeranao, tompo malalao, sokafako ny foko anao, sokafako ny foko anao Jesosy, mitoera tom-poko anao, mitoera tom-poko anao Jesosy. Tompo malalao, misaotra anao Jesosy, saotranao Jesosy. Diovy koa Jesosy ny vavanay, diovy ny vavanay Jesosy ny amin'ny fiteninay rehetra, tsy araka ny sitraponao.
Sasao Jesosy ny vavanay, mba hadio Jesosy eo anatrehanao, mba hiteny mendrika eo anatrehanao Jesosy, mba hanambara foana Jesosy fahatsarana, satria Tompo, araka ny teninao Jesosy izay novakianay teo, dia ny anjelinao Jesosy dia mpanompo mitovy aminay. Reny Tompo dia manambara ny afatra avy aminao, manambara ny teny avy aminao Jesosy, ka mangataka aminao Jesosy, diovy Jesosy ny vavako, mangata amin'ny Tompo ianao nadiovan'ny Tompo ny vavanao, diovy ny vavako Tompo, mba hadio fiteny koa Jesosy, satria ampiasainao Tompo toy ny anjely Jesosy, diovy ny vavanay Jesosy, mba tsy teniteny foana, mba tsy teniteny foana Jesosy, sasao ny vavako amin'ny ranao soa, sasao ny vavako amin'ny ranao soa, diovy ny lelako amin'ny ranao soa, mba hiteny soa mandrakariva Jesosy, mba hiteny ianao mandrakariva Jesosy, ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny fahatsaranao Jesosy malalao, mangataka aminao Jesosy, diovy koa Jesosy ny tananay izay noraisy ny tananay Jesosy, diovy ny tananay mba hadio eo anatrehanao, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny tananay, mba hadio Jesosy, mba hadio Jesosy, ho ampiasainay ho anao Jesosy malala, ho ampiasainay ho anao Jesosy malala, ny tongotro koa Jesosy, diovy ny tongotro Jesosy, izay nandehana ny tongotro rehetra, diovy Jesosy, anao izay sitrakao, anao izay tianendrinao, ankatoanao Jesosy, andeha amin'ny fanomponanao, andeha amin'ny fahatsaranao Jesosy, andeha amin'ny fahamasinanao sy fahamarinanao Jesosy. Tompo malalao, sotroko Jesosy ny ranao sarobidy Jesosy, sotroko ny ranao, sotrony raha Jesosy na dia tsy hitanao ara, fa ny raha Jesosy dia misy, efa nasehoan'ny Tompo anay tamin'izay natao batisa. Eny, mikorina aminao ny raha Jesosy raha mangataka aminy ianao anadiovany anao. Sotroko Jesosy ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Tompo, oka hikorina anatin'ny taovako Jesosy, oka ny ranao hikorina anatin'ny taovako Jesosy, anadio ny taovako rehetra, anadio ny lalan-drako, anadio ny tsinaiko, anadio ny vavoloko, anadio ny tendako, anadio ny vavako, anadio ny taovako manontolo Jesosy, amin'ny lokatra faladiako, anatin'ny taovako rehetra Jesosy malalao, andoro ny loha ranoko rehetina rehetra Jesosy, andoro ny aretina rehetra Jesosy anatin'ny taovako Jesosy. Tompo malalao, oka ianao anadio ny taovako manontolo, anadio ny tenako manontolo amin'ny ranao Jesosy. Oka Tompo, ny aretina izay mitady forona Tompo dia dorako amin'ny ranao Jesosy, le vonoko amin'ny ranao Jesosy, le vonoko amin'ny ranao Jesosy malalao. Tompo malalao, le vony Jesosy amin'ny ranao soa Jesosy, izay tady forona rehetra Tompo, ny aretina ratsy rehetra Jesosy malalao, misaotra anao Jesosy. Tompo malalao, misaotra tompony amin'ny fitiavanao. Tompo malalao, mangataka ny fanahy masinao, oka ny fanahy masinao Jesosy ameno anay tsiraray avy, fenoy anao izay fanahy masina, fanahy ny iray, ianao ilay fanahy tsara indrindra, ianao ilay hiara-hiakatra aminay, araka ny teny izay noraisinay teo, araka ny teny nomenay anay teo, nomenao anay teo fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina, avia Jesosy Tompo, eny, avia Jesosy Tompo, ianao ilay ho avy ampiakatra anay, ka fenoanao izay fanahy masina iray, oka ianao ameno anay tsiraray avy, oka ianao ameno anay tsiraray avy, fenoy ianao izay fanahy masina, mba adio, ka ho sambatra izay hiditra ao an-tanàna. Oka ianao anadio anay fanahy masina, oka ianao anazava anay, oka ianao anazava ny fanahinay, fanahy ny iray, fanahy malalao, fenoy ianao izay, amboary izay, avaozy izay, tantany izay, amboary izay fanahy masina,
mila anao fatratra izay, mila anao fatratra izay. Fenoy ianao fanahy masina, fenoy ianao fanahy masina. O ka ny afinao amenonay, o ka ny afinao amenonay, fanahy ny fanasitranana, o ka anao anasitrana azy rehetra tsy salama amin'izao ora sy fotoana izao. O ka anao anasitrana zanakao izay mitaraina aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Raha misy douleur ny amin'ny tenanao, dia o ka apetrakao ny tananao havanana ny amin'ny douleur misy aminao. O ka anao fanahy masina andoro ny aretina rehetra amin'izao ora sy fotoana izao. O ka anao ampitsahatra ny douleur rehetra fanahy masina amin'ny zanakao izay mangataka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. O ka anao anasitrana ny tsiraray avy fanahy masina. Enao ilay fanahy iray, enao ilay mpanasitrana, enao ilay tao anatin'i Jesosy, enao ilay fanahy iray no mbola afaka miasa aminay koa. Ka o ka anao anasitrana ny tsiraray avy fanahy masina. Naranao fanahy masina angatahako izany. Mangataka aminao Jesosy, naranao angatahako izany Jesosy. O ka anao fanahy masina anasitrana ny olonao tsiraray avy izay mangataka fanasitrana avy aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Enao ilay fanahy iray lehibe indrindra, ianao ilay tsara indrindra. Ka misaotra anao, misaotra anao Tompo Jesosy io, mifony izahay ho azo tontolo izao, mifony izahay Jesosy ho azo tontolo izao. Hoentinao anatrianao Jesosy ny zanakao izay mbola nivelan'ny vala Jesosy. Tompo malalao, o ka anao hikarakara ny tsiraray avy, o ka anao hamindra fo Jesosy. Tao amin'ny Jesosy ny olonao Jesosy, anatona anao, hitady anao Jesosy, ankatoanao, anao izay sitrakao. Mamindra fo Jesosy, mamela Jesosy ny heliko ny tsiraray avy Jesosy malalao. Eo koa Jesosy ny ankonanay, mamindra fo amin'ny ankonanay tsiraray avy koa ianao izay manana ankonana, izay manana ankonana Jesosy. Amboariny tsiraray avy, mamela ny heliko ny tsiraray avy Jesosy. Diovy amin'ny rano soa ny tsiraray avy, arofo Tompo eo ambanin'ny tana maherinao ny tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy ny amin'ny teny maminomenao anay anio. Misaotra anao Tompo fa Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Tompo, manome voninahitra anao izay, ny dera ho anao Jesosy, ny haja ho anao. Saotra Tompo ny amin'izao andro alina izao, saotra Tompo ny amin'ny andro vaovao ny amin'ny toeran-kafa Jesosy. Saotra Jesosy ny amin'ny andro après-midi amin'ny toeran-kafa Jesosy. Tompo, o ka anao Tompo hiaro anay tsiraray avy eo ambanin'ny tana maherinao. Arovo Jesosy ny ankonanay tsiraray avy, arovo Jesosy ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Mila anao izay, mila anao izay Tompo malalao. Ka misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao, ny voninahitra ho anao, ny haja ho anao. Ianao ilay masina indrindra, ianao ilay masina, masina, masina. Tompon'izao rehetra izao, eniky ny voninahitra ao an-tany rehetra. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy. Ianao reriany no andolean'ny lohalika rehetra, ianao reriany Jesosy. Ka misaotra anao, ianao reriany no masina Jesosy, ianao reriany no masina Jesosy, ianao no masina. Tompon'izao rehetra izao, eniky ny voninahitra ao an-tany rehetra. Makasitraka Tompo ny amin'ny fotoana teto. Misaotra Jesosy, o ka anao hamangy anay zanakao tsiraray avy amin'ny nofy Jesosy, na amin'ny fahitana Tompo izay tianao atoro anay Jesosy raha mety anao. Ka misaotra anao Jesosy, ny voninahitra ho anao, ny haja ho anao. Ampitandremo foana izay Jesosy malalao, Tompo malalao, anary foana izay Jesosy, ambeny foana izay Tompo malalao, satria anao Tompo no mahafantatra ny zavatra misy eo rehetra Tompo. Ka ampitandremo izay Jesosy malalao. Raha misy tsy mety Tompo ny zavatra ho avy, dia ampalalao anay Jesosy, ampalalao ny zanakao tsiraray avy Jesosy, mba hiambenanay, mba hiambenanay. Ka misaotra anao Jesosy, ny voninahitra ho anao reriany. Misaotra ray malala, ianao no mpanjaka ny mpanjaka, ianao no Tompo ny Tompo, ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ianao ilay Alpha sy Omega, ilay fiandohana ary fiafarana. Eny, ianao reriany ilay voalohany sady farany. Misaotra Yeshua, misaotra Yeshua Masia, misaotra Jesosy.
Je t'aime Seigneur. Misaotra Jesosy. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Saotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanan'io dia maherizatra ny tompoko tiantsika ny tompo ho avy Jesosy araka ny teny teo dia engany hijoro tsara ny tsiraray avy mahereza ao amin'ny tompo mba tsy ho reraka ianao dia manatona bebe kokoa an' Jesosy dia ny tompo ny anamboatra anao. Izay raha tompo ny fotoanantsika an'io dia mahereza daholo ny tsiraray avy dia amin'ny sabata indray tsika miona en direct amin'ny 20h zany aty Europe zany dia 21h any Madagasikara. Dia izay tompoko fa mametraka veloma aminareo zahako dia amin'ny sabata indray ny fotoana raha sitrapon'i Jesosy tompo dia mahereza trano daholo tompoko. Alleluia, amen. Tahiny tompo daholo